tonga tsy misy ny fivana sametsika malagasy ry amilafitra tanam-pirenena ino no teny hoe tsy mivaroko mivery fa i Madagasikara ka dia mivahiny eto amin'ny fangana eto izy roa miarada amin'ny fotoan'izao miarabanareo tonga somatsara aloha mitsidika an'ity commune Ambondromamy ary dia miaraba ihany koa mivahiny ao anatin'ny fandagana eto amin'ny arabe Felotanoro miaraba tompoko assalamu alaikum. Faly miaraba ny namana Lomnoara ary faly ihany koa miarahaba ny mponina rehetra ato anatin'ny commune Ambondromamy miarahaba tompoko. Ya, zay feo zay mbola mentsika ihany zay tongotsy amin'ny télévision maro samihafa tsy hoe zay fotoana zay fa dia izy ny atao hoe Eliane Bezaza mpilalao fototra amin'ity sarimihetsika ity dia hita ihany koa ankilany Dona Ravelson Mirena faly miarabanao raha tonga somatsara teo amin'ny tanin'ny Sakamanga ity akoratsika. Faly miaraba antsika rehetra tanaraka ny fandarana miarabanao Monsieur Lomnoara dia miaraba ny mponina rehetrarehetra ity iny azy araka nabarateo misy ilay sarimihetsika malagasy hita aminyanao manday anjara fototra amin'izany dia anareo miarada eto Ambondromamy misy ny fandaratona ny amin'ny fianarana zay ho an'ny vahoaka zay satria tantara zay miresaka mahakasika ny fiainam-pirenena antsika malagasy eto Madagasikara izy io ina no azonareo ambara manao amin'ny ankapobeny ny fanomana iny ihany koa ankilan'izay ny tanjona natonga nareo tanteraka an'izay fanehoana sarimihetsika malagasy eto amin'ity commune Ambondromamy ity. Ya, resiko zay ny fanontaniana zegny ny tegnako moa zegny sady mitariky ny antoko PSD fantatry misy fifandraisana ihany zavatra io satria hatramin'ny nitarihako ny antoko PSD tamin'ny taono 2024 dia za tsy mitsahatra mihitsy miteny mampifoany olona milaza hoe misy tantara banga eto amin'ny firenena. Ny tantaran'ny Première République dia tsy fantatra inona ny antony. Ny antony misy fitondran'ny mpandresy eto Madagasikara ka tamin'ny taona 2017 azo lazaina hoe resy zany le fitondranan'ny Première République fa naongana dia ny mpandresy zay nitondra fanjakana ny sesesy dia tena niezaka nanafina ny tantara nisy tamin'ny vanim-potoana nanomboka tamin'ny fahaleovantena 1970 iny ka hatramin'ny 2070 mampalahelo satria jaly jiaby raha hita tato afara dia tsy amin'ny vahoaka malagasy akory hoe tamin'izany vanim-potoana zany ny malagasy tsy vaky volo eran'ny Madagasikara dia tena nahafantatra an'izany fahasambarana zegny satria navony zegny tsy nambara olo dia na ny ankizany ampianarana aza tsy mahalala fa kely fotsiny zavatra fantany hoe 1960 fahaleovantena dia jusqu'à 1972 dia zay dia noho ny niezaka nataonay miteny anaty gazety any amin'ny manjery isan'andro hoe misy banga ny tantaram-pirenena dia mba nisy ny aina ka nisy ny mpanao sarimihetsika ny mpanatotosana nanantona anay niezaka ny teny hoe fa ahoana ary zany so dia mba tokony anaovana horonan-tsary dia zay moa zany nanaiky satria tafiditra ao anatin'le tanjona anay mihitsy mba hafantara ny vahoaka malagasy ny tantaram-pirenena satria ny vahoaka tsy manana tantara tsy manana fototra antsika loatra zegny hoe tsisy fotony zegny ratsy zegny amintsika. Mazava zay manakambara koa mahakasika zay eto Dona ino nazo resana Dona aloha amin'ny ankapobeny zay zay fianareo zay atanteraka an'izay sarimihetsika malagasy zay eto amin'ny commune Ambondromamy amin'ny fahavalon'ny folo ny volana aogositra izay. Ny fahavononana angamba ny efa nanomboka hatrany amin'ny nanomana an'le sarimihetsika mihitsy zay no efa vonona ary niezaka mihitsy zany hoe anatratra tanjona anankiray zany tena ao anatin'le sarimihetsika zany hoe sady amin'ny fafaham-pony mpijery zany no ampahafantatra ny zavatra hoe misy eto amin'ny firenena araka ny tenen'ny Madame Eliane Bezaza teo ka efa vita moa zany le film dia hoarahan'ny be sy ny maro mizahana mihitsy tena hita manerana amin'ny Madagasikara ray manontolo izy dia efa vonona hatramin'ny
hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany zay. Ia, i lohatenin'ilay film eto hoe tsy nivariko mivery fa i Madagasikara, inona no natonga anareo nisafidy an'izay lohateny? Mazava ho azy aho rehefa miresaka hoe tsy nivariko nivery fa Madagasikara, maro zegny ny malagasy niaigny tam'zegny fotoana zegny mbola mahatsiaro ny dadabe Tsirana. Ohatrany hoe mamoan'ny malagasy misy fitiavana hamoazam-panahy mihitsy ny zavatra satria zao dadabe Tsiranana dia tegna nagnano zay faraheriny teto amin'ny tany sy ny fanjakana mba ampasambatra ny malagasy. Zay aloha dia azo lazainy fa izy rery no mpitondra tegna hoe nieritreritriny hoe akory ataon'reto olo mpiretanindrazana aminakareto mba ho sambatra ary akory ataon'ity firenenanay ty mba ho ambony raha hoarina amin'ny firenena jiaby. Ary azo lazainy fa mba nisy hita sorotry ihany fa nisy tanjony tratra. Za tsy hiverina amin'ilay tantara jiaby hoe nanakory fa ny raha azoko volagniny eto sosialim-bahoaka tanteraka ny hôpitaly maimaim-poana fitsaboana jiaby maimaim-poana nisy zegny teto, ny fampianarana maimaim-poana nisy zegny teto. Dia ny politika ny kibo moa tanteraka satria tsisy olo mosary tamin'izegny fotoana zegny. Ianao fa miresaka mahakasika ny fampianarana no somary voanaketsika aloha ve verina iany manahoana ny fahitanao ny tezava misy eo setriny farabeazana tamin'izao fotoana zay tena koa satria efa kaiky ny fandena-panjakana sy tegna sepe amin'ny herinandro inona mba azonao resana mahakasika ny zava-misy manoloana io setriny farabeazana zao fotoana? Misy fifandrifian-javatra ihany le izy fa tsy hoe fananina akory fa io moa tsy maintsy hitan-drehetra ihany le zavatra tsy mety tokony ny mpampianatra fantatritsika tsara zany eranosy tsy manome tsiny izahay ary tena manotrona andry zareo satria rariny de rariny tsy mety mihitsy agnatin'ny firenena raiky mpanabe dia ampianatra zaza agnatin'ny alahelo. Raha zanako aloha ampianarina agnatin'ny alahelo zany tontolona alahelo dia malahelo koa za tsisy raha vano ho tanteraka. Dia aiza ave dia karama varomasaka dia amin'ny fomba akory tsy amiagna hasy nay nijotsy nay nijotsy fa zegny le satan'le mpampianatra. Ary ny raha azoko lazainy tamin'ny première république ny mpampianatra dia ngiandrina ozy namantsika mivoan-tany ao. Zany hoe rehefa avy mianatra ny mpampianatra rehetra dia mamelona ny tomobile any an-dakoro. Samy manana tomobile ny vidiny vaovao tany amin'ny concessionnaire. Izy io ty kapab ny sanatria kabary zegny efa matimaty bisikilety tsy azo. Zegny ny raha misy tegna mampalahelo. Izy koa tsy naongana le fitondrana tamin'izay na naongana aza le olo fa le rafitry napetraka mbola nitoy dia mety tsy tonga amin'izao fahavoazana be ohatran'izao atsika mety tsy tonga amin'ny grève be. Resantsika moa zay mahakasika anakofana satria anatin'ny film io dia tantara tiky zay fa fianarana ihany koa any akeso azy mpanaraka azy fa dia iverina atsika aloha mahakasika ny saronetsika malagasy matao tromboly anty ina no antsoavo ary nentinareo ho an'ny vahoaka ho an'ny akafia amin'izany fahatongavanareo hitondra zay tsara zay any fa folo nidorana akotrizay. Ya alohany antsoavo misy tsy vita kely moko le resaka teo satria anao nanontany hoe inona tonga n'le lohateny hoe tsy nivariko nivery fa i Madagasikara dia noho ny dadabe Tsiranana nanao an'izay faraheriny zay anasoavana ny vahoaka dia mbola velona izy tamin'ny 1972 rehefa naravana daholo ny zavatra rehetra nataony. Tsy ny tenany tsy teo fitondrana ny nampalahelo fa le rafitra rehetra naravana ka menomenona zany izy hoe tsy ahasoantsika le retsy reto ty zavatra ataonareo to ety fa anenenantsika tongotra aman-tanany nefa tsisy ny haino. Ka rehefa tsisy ny haino dia nanao ohatran'le parabole amin'ny baiboly reny tantaran'ny baiboly reny zany le resaka symbolique dia niloany zany le harona dia nasiny vara dia nitety bazary izy nividy vary dia very manko le vary dia miteny zany ny olona dadabe very ny varinao dia mamaly izy hoe tsy nivariko ny very fa i Madagasikara satria zany tiany ifony olona ahatsiaro an'izay teny izay ary ataoko fa tanteraka zany androany ka noho zany dia manentana antsika rehetrarehetra eto amin'ity commune Ambondromamy ity
na jusque amin'ny commune manodidina zay maheno an'ity radio ty. Raha liana amin'ny tantaram-pirenena anao, liana amin'ny kolotsaina, misy kolotsainy very koa agnatiny io fa tsy tantaram-pirenena fô. Fa raha tegna mikasika antsika malagasy, mampifaoha atsika amin'ny tokony andehanan'ity fiarahamoniny misy atsika ty, magniraka hanaova amin'ny tsara, dia tongava mijery amin'ny horonan-tsara io fa tsy ho diso fanantenana anao mikasiky ny firenenao. Dia fahavalo ambin'ny folo ny volana août ty zegny ao amin'ny espace Coin d'Or. Hiampitany pont bascule zay toerana zay. Hiampitany pont bascule. Zay ary ny mahakasika an'iny fa mbola ho resantsika ihany moa zay rikeny eto amin'ny fandarina isan'andro fa dia hivarika ihany koa tsika resaka mahakasika ny lafy miaraka antsika ramatoa Eliane Bezaza araky ny tetiandro zay navoaka ny CENI dia fafito ny volana novembre zao tsika no hiatra ny fidiana firenena publika ho any atoko PSD manokana manahoana fahavonona hiatrika zay fifidianana firenena publika. Ya, ny tenako moa dia efa natolotry ny mpikatroka sy ny antoko PSD hirotsaka hifaninana amin'ity faninanana filohan'ny republika manaraka ity fahavononana feno dia feno ary miezaka mampielo foto-kevitra satria ny zavatra hita amin'ity fiarahamonitsika ty dia tena simba ny vola. Aloha tonga dia efa teneniny hoe simba daholo ny toe-tsaina rehetra mikasika an'ity vola ty, tsika nefa efa mijaly fadiran'ovana dia mbola manompo vola foana. Araky ny interview nataoko tamin'ny radio tany capitale Omoany dia manontany zareo ovina ianao no ametraka ny candidature. Zaho mbola sahirana mamory an'le 250 millions satria mahagaganao ny olona rehetra ohatra ny mahita anazy io normal. Za dia tena manindry fa tsy normal satria za reny fianakaviana. Mba ataovinareo kajikajy ane zany 250 millions 50 millions d'ariary zany raha mibazarinay an-tragno ao bazarinay 10 taona ka ohatrany tsy mety amin'ny saiko ka rehefa mahita aho hoe misy candidat miazakazaka mihitsy andohan'izy io dia mampanontany tena hoe vola viaiza satria tsika zany falifaly foana mahita vola fa tokony mba hovana kely le toe-tsaina mba manontany tena hoe vola madio sa vola maloto. Raha ohatra misy olona nanodikodina volam-panjakana ve tamalohany io dia mety zay. Za tsy manakena an'izaniza fa mba mametraka manantena hoe mba mieritreritra ny olona ka ny tenanay zay tsy mpanefoefo akory ary tsy manana an'izany hoe ramasina aiza na aiza fa dia miezaka mamory amin'ny alalan'ny participation ny mpikatroka, ny havana, ny namana ary efa betsaka ny manatitra ka dia mananteny zay fa dia ovory io dia hoara-potoana ny fametrahana ny candidature fa zay fotsiny zany mba tiako eritreretiny namana satria tsika amin'izao zao ny misy rehefa miteny anao tsisy vola dia mime daholo ny fiarahamonina hoe sady manondromolotra hoe ohatray to tsisy vola. Tsy zany anie le zavatra ataotsika tsika hoe hifidy olona misy vola sa hifidy olona ahatondra ahatafavoaka ny Madagasikara. Zay zany zavatra satria raha ny olona misy vola be da be nifiditsika teto dia nifindra tamintsika ve le vola. Zay zany tiako antanina kely. Mazava azy fa dia isan'ny mpikatroka ho amin'ny fifidiana firenena Eliane Bezaza dia mbola ao anaty sy ny fadiavana an'ilay fomba ahafahana miditra amin'izay moa araky nabarako io hoanao manokana azy tonga eo amin'ny atao hoe toerana zany filoha zany ianao amarinaka anankivelona ny averinao fa laharam-pahamehana eto Madagasikara amin'ny fotoana. Ny tena laharam-pahamehana aloha eto Madagasikara dia manena n'ity chômage be da be olona tsy anasa ty satria efa mananika ny 70 isan-jaton'ny olona ne na ny tantsaza betsaka koa ny tsy anasa satria tsy manana tany ambolena. Ny any an-tanan-dehibe betsaka ny tsy anasa sady tsy misy fidiram-bola ny olona dia fa zay zany mitarika afahan-trano sady tsy misy hetra koa afaka hifain'ireo olona ireo any amin'ny fanjakana dia zay koa zany mitarika an'le tsy fisiany asa ataon'ny fanjakana.
ka amiko zany a laharam-pahamehana nohony zany hoe politika ny kibo zany dia ny kibo aloha dia ahoana ny ahitany olona asa tsy maintsy manao ny hevitra rehetra ny fitondram-panjakana mba ho isy famoronana asa na ho an'ny tantsaha zany ary indrindrandrindra ho an'ny tantsaha satria ny tantsaha no lazaina fa 20% ny malagasy zay zany a tsy maintsy milofo amin'izay inazy marapahara ny fiaragnatsika am'izao atoandrozao ho avy ny fifidianana ary miatsoavo votoana ny vaoko malagasy sy hoanikonatsika am'izao raha mikasika ny fifidianana aloha dia te hitodika amin'ireo vahoaka malagasy havako izay hatrizay ao anaty lisitra anefa dia tsy mandrara politika fa milaza leo marina aloha manaiky tena manoana an'izany hevitra zany hoe leo politika satria ny tena koa tsy mpanao politika fa resy lahatra noho ny fagnantrany malagasy sy ny tsy fahombiazan'ny mpitondra ny fanesisesy ny tena mba olona voataiza ihany dia mba niditra mirotsaka fa tsy mety zany hoe zay leo politika zay tsy tia politika satria na inona ataontsika eto tsy maintsy politika foana no mitondra ny fiainantsika ka noho ny letsika milaza leo dia manome vahana an'le olona le tehinan-draha le tsy manjary tehina ino moa zegny te exploiter antsika vahoaka dia lasa reo zany no mahazo vahana hitondra eo ka ianao io le tafiditra anatin'ny lisitra izay tsy mifidy mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao dia tena mangavy anao mba hifo raha tianao ny taranakao raha tianao ny zanakao ny zafinao mba hiaina ao anatin'ny fiarahamonina mba vanina mba hiova eky dia ny fanovana manomboka aminao raiso ny andraikitrao fa tompony andraikitra anao izy koa anao tsy mifidy ary tsy misafidy olo hitanao fa tokony havaolana eto amin'ny firenena dia tompony andraikitra voalohany anao izy koa fa misy olo tsy manjary tonga eto andeha ampahantra antsika indraiky koa dia mbola firitoany koa fijalianantsika ty ke mba mieritrereta miangavy anao za anao io le mivolana tsy tia politika io mifoaza ndraiky ny ty ndraiky ny ty anao 6h maraindraigny anao miandra fifidianana fa mifao efa mandeha milahatra ry mampiditry vatonao fa igny no vahaolana ho an'ny firenena misy ohatranao mialoha iverina kely atsika aloha oto Eliane Vezaha satria be lehibe zao nomeno am'izao dia ohatrany misy feo fangaroary zany zay misy feo vena varatra vena tsy mevozany ao dia teantany zay hoe avaizany tena fiaviany Eliane Vezaha inany tompo aminarina feno afarina sady fe tireny tena narina tsara aloha mba azavantsika ho an'ny fiainy zay misy aloha hoe narina telefony nazonao mena mba fanoteny mifandrainao azay mbola mitady famonjavana sy teresany misimisy mahakasika setra politika ao anatiny atoko PSD zay ia ny mikasika hoe aveza za aloha dia azaveko mazava tsara avy amin'ny babako dia sakalava be mazava zany avy any avaratra avy ambanja avy amin'ny mamako zany za dia zafikely ny président Philibert Tsiranana izy zany no niteraka ny mamako dia zanakizy mivady vavimatoa ka nohony zegny mahazo hila tsy mihety koa zegny za avy agny Agnahidrano Antsuy mahazo koa za avy amin'ny dadiko madame Tsiranana Karitody Justine mahazo avy agny Antsirabeny Mandritsara sy avy agny Mananaravaratra zany hoe feno za zegny ny avaratra Madagasikara igny zay laharana ny telefony 034 12 28 350 na 034 12 28 351 mahazo aby zegny azoantsovy efa firy zao ny ankizy ny zanaka ia za zegny manambady mananjanaka manambady officier amin'ny tafika malagasy manamboninahitra amin'ny tafika malagasy dia mananjanaka efatra
reny mpianakaviana feno tena mahafantatra mipitsopitso mijaly ny malagasy. Ia, ina isoriny ianao nitonan'izay fanazavana mahakasika ny sarimihetsika teo koa ny resaka politika fa dia vonona ianao aloha dia miraha zay raha rano mba tonga aminao ilay toerana izay irinao dia mba tena hipetraka ilay fanampy fa dia miandry ny vahoaka malagasy. Zay mantsy ny problème nareo arapona politika izay mety ampaleo ihany koa ny fidy nefa takina ny fidy a dia ilay promesse de vrone nao zay fomba fiteny zay resana asa resaka pokaty rehefa tonga dia dimy le resaka be mba misy matonga aho hosaroanao ary manao verina aminao a zay fanteny zay rehefa tonga ianao amitoerana fa dia mansoasina mivavaka zay a manirina mba ho tonga eo aloha dia azaby ihany koa tena de fiankamoty rehefa matonga mizategany filoham-pirenena zay ianao raha metoa ilaina bizaza soratsika ireo mpieno zay liaraka tamitsika so any koa nareo mianadazy ndraiky ny fanasany ozatona dia hoe nandalo fotsiny teto dia vao nianto zay a dia tsy nilefa fa dia nanantona zany tokoa no ilayntsika fifanatona mba afana mitady vaolana maritra ahafana makoatrany Madagasikara atyka dia maniry koa zay manaraka mba tsy dinareo matetika antiako ndraiky hoe ny radio femokamoty. Isorana ny njapoan'ny radio Femokamory indrindra moa zany fa namina Lonoara ary magnano veloma mandram-piona aminareo jiaby mitandregny amin'ity faritry Betsiboka ity ary eto koa dia miteny fa tsy promesse d'ivrone zalahy fa tegna fandavan-tegna mariny mba hanavotry ny firenena.